Fahaly miarahaba ny vahoaka Toamasina Manontolo to district Toamasina faharoa, indrindrandrindra ny vahoaka ny commune Toamasina Sud-Urbain moa zany tena koa. Eto dia manambara amintsika rehetra tsy ankanava satria ny araka ny lalam-panorenana izay voasoratra izay ao anatin'ny lalàna velona eto Madagasikara dia tonga ny fotoana tsy maintsy miroso ny fifidianana ary raha malala fa isika rehetra eto Madagasikara dia tsy diso anjara amin'izany ka ho an'ireo feno 12 taona ny miakatra dia manan-karapanondro ara-dalàna dia ary voasoratra ao anatin'ny lista dia tsy maintsy voagasika izany. Ny tenako moa dia teo amin'ny ataoko hoe tamin'ny mandat nitondra teo amin'ny mandat teo izay tamperinasa tanteraka ary niezaka nanao ny asa fambarosoana rehetra teto anatin'ny commune Sud-Urbain. Ankehitriny dia isaorana anareo vahoaka izay niara niasa tamiko ary mbola nanentana ihany koa fa dia hoe mirotsanao andrimatoa ben'ny tanàna mbola volona miara asa. Ka eto moa zany dia naneho zany fahavononana zany ny tenako izay nirotsaka indray hofidiana mandat manaraka ao anatin'ny bulletin tokana numéro 2 zany ny numéro izay misy ahy. Eto moa zany dia betsaka ireo mpiaradia amiko izay tsy voatanisy eto fa dia izay lista raika amiko isaky ny faritra ao anatin'ny fokontany 12 ary isorako manokana izy ireo izay ataoko hoe manana ny fahavononana hiaradia ary hiaraka ampandrosan'ity commune Toamasina Sud-Urbain ty. Izany ataoko hoe zany fifidianana zany dia ho antsika rehetra ary tsy ankanavako voalazako teo. Ny ambarako eto kosa dia fiangaviana hoan'ny vahoaka rehetra tsy ankanavako mba hifidy satria ny fifidianana ho an'olo rehetra ka ny fisalam-pavitriana no zava-dehibe satria ilaina amin'ny tany sy ny firenena zany fifidianana zany. Raha ny lamina moa zany dia tsara ho fantatsika tsara fa ny candidat numéro 2 zay soloko tena eto dia amin'ny anarako dia manana an'ireo kize zay efa voapetraka ao anatin'reto fokontany 12. Raha ny fokontany anankitelo manamorona n'ity Toamasina ty moa zany dia misy anankidimy no eto misy eto Ambodisaina Andrefana, misy Ambodisaina Antsinanana, misy ihany koa ao Betenomby, misy ao Ambalamanasy, misy ao Talandava. Ireo kizy ireo dia afaka mandrayntsika mianakavy ny etaeta zay misy antsika satria na nitondra nandritran'izay 4 taona mahery zay zany teo dia mbola betsaka ireo fampandrosoana ary betsaka ihany koa ireo ataoko hoe zavatra tokony mila hatsaraina ka afaka mandray anareo ireo kizy ireo amin'izay zavatra hitanareo fa tia agnontaniana ho an'ny candidat numéro 2 ka ampahafantarina antsika mianakavy zany satria efa voaofana ireo olona mitazona an'izany afaka mandray nareo tsara amin'ny manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 hariva ka dia ampahafantarina antsika zany toko lasy tovovavy mba ahafahantsika tsy salasala hijery ho an'ny candidat numéro 2. Ka ety ampamaranana dia isaorana ireo ataoko hoe namana rehetra izay amin'ny fahavononana ary matoky ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka ny tenako mba samby hiaradia ary ampandrosany ty faritra misy antsika tia. Ary eto koa za dia fampisaotra sahady ho an'ireo candidat namako izay miaraka mirotsaka hofidiana satria fananana masina io dia samby ifaliantsika eto mirahalahy dimy mirahalahy ka dia irarigna samby tahin'Andriamanitra ary samby avita tsaka tsy andavana. Dia io moa zany araka ny fomba fiteny ny fifaninanana no ataontsika fa atsika kosa milamina hatrany ary mametraka ny filaminana miaraka satria samby tia ampandroso ny vahoaka no tompon-tsafidy isaorana zany
amin'ny firotsahana moany tsirairay. Soratra tampola makasitraka tampola.